an'ireo ery anankiroa mifanohatra izay hoe tsy vahiny na tsy vaovao amintsika intsony fa zavatra efa niainana nandritra ny taona maro raha tsy teneniko mihitsy hoe tamin'ny 2009 ireo zany mifanohatra ankehitriny raha ireo mifanohatra de mifampianjana de mety hisy olana indray ara-politika eto Madagasikara izay no ijoroany maheva sady iteny niatsy eo amin'ny fitondrana iteny ankilany eo mpanohatra zay atao hoe izy moa mpanohatra izy moa sora tena mpanohatra fa ny tena koa mety mpanohatra amin'ny fotoana zay tokony ilaina izany satria mbola tsy any aloha tsika zao zany hoe ahoana zany ny zavatra tokony isiny maromaro raisana na fifampiresahana zay no itsanganany maheva satria ny antony de tsotra raha ohatra ka iverina ny tamin'ny 2009 zay azoko lazaina mivantana mihitsy fa izy roa andany sy ny ankilan'ireo ny tompona andraikitra tamin'izany 2009 zany na izy teny na izy teny inona ny zavatra tsy mipotra teto faty olona fanagadrana ravafananana aitrano sinsisa sinsisa atramin'ny olona nandeha nitsoka tany ivelan'ny tany izany ve ny mbola ho averina ny fomba fizay maheva zany de tsotra de hoe oka tompoko mba tsy isy intsony izany raha 2009 zany fa sanatrian'izany ve de fifamaliana faty ny itondrana ny firenena na anaovana politika eto amin'ny firenena izahay zany de miteny aminao de hoe izay zany de hoe rassembleur andaotsika hiara ivondrona andaotsika hiaraka ifampiresaka mba ho tombontsoan'ny firenena sy mivaoka malagasy fa raha seza ny tadiaviko na vola ny tadiaviko raha ny asako de efa mahavelona fa izy ty tsy maintsy mijoro ny olo-pirenena tompona andraikitra amin'ny mampanao politika ny tena raha ohatra ka tsy iteny na ijoro de tsy loha tonga de raha dienany amin'ny ministère ny intérieur mihitsy ny antoko politika maheva ka zany no etsoko atsika rehetrarehetra mpanao politika zay tompona andraikitra satria mbola hiditra lalindalina rehefa eo am'zany hoe fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena zany le hoe tsy mitady toerana fa mitady fampifondronana ao anatin'le fampifondronana nefa misy tanjona anankiroa ny mpanao politika na mitady vola na mitady seza sao de mitady vola indray le antoko maheva zany ny vola zany amiko manokana sy amin'ny antoko maheva tsy lara-pamiana tsy izay mihitsy raha ny asako sy ny kapasiteako afaka hitadiavako vola na tsy eto Madagasikara ka izay zavatra zay le fomba fijery na potika ny mpanao politika ny mpanao politika eto Madagasikara vao miteny de hoe vola ny tadiaviny io na seza ifona na tompoko za tena mifona ho an'ireo mpanao politika izay nanana fomba fijery an'izany samy manana fomba fijery ny olona rehetrarehetra fa ny maheva sy ny tenako efa zay mihitsiny tsy vola tsy seza fa zany seza zany hoe tonga ho azy rehefa hitanao fa tena mandeha amin'ny famarinana ianao mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny fanaovana politika fa raha ohatra ka hoe androany antoko ray de raha pitra antoko ray satria zay zany ny eo amin'ny fitondrana inona moa le fomba filaza azy mamadika palitao tsy izay mihitsy tsy izay tsony fa manany ianao fotikevitry ny maheva tompoko ary ny programme maheva tena efa lasa lavitra be tsy zany fotikevitra na programme zany ho an'ny Madagasikara no andeha potehako amin'ny antoko anankiray zay hitako fa mamotika Madagasikara na mpanohatra io na eo amin'ny fitondrana ka za tsy mieritreritra mihitsy hoe seza nana fa eo zany le mbola hoe andao averina zany atao hoe etika politika andao averina zany hoe fifampitokisan'ny mpanao politika sy ny vahoaka andao averina zany hoe fifampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina izay tsy misy tsony zany no mahatonga ny ny tapandraisana anjara amin'ny fahavitrihana zany ambony de ambony ambony de ambony le tsy tonga zany hoe le olona zany efa tsy te hifidy-tsony satria inona ny antony satria efa leo mifanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy maintsy averina io na izy teny satria ny firenena dia tsy any antoko ray na antoko roa na telo mitambatambatra hitondra Madagasikara am'zay tiany anaovana azy fa jereo le vahoaka zay ataoko hoe manana masy mandidy manana le souveraineté no ametraka amin'ny mandrakariva hoe izao ny olona tena tokony tandrify hitantana ny firenena misy an'ity sary ty ho an'ny mpanaraka ao amin'ny page Facebook de mahita azy tsara asaiko ianao amelabelatra mahakasika an'ity sary ity mahakasika an'ny mpandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 20 Sorarivo zay nandraisanao anjara eny tompoko io zany ho azavako amintsika rehetrarehetra na ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na ny mpanao politika na eo amin'ny fitondrana na ny mpanohatra niza mihitsy na ny any ivelany izy ty dia
fomba hitondrako azy de hoe présentation graphique ny résultat 2018 analyse ny résultat ny élection présidentielle. Inona le analyse zany de misy famakafakana ao anatiny fa tsy miteny fotsiny miteny seni hoe 100% ny ianina de 100% ny ianina de 100% ny ianina de ianina mpandresy de miteboka de mpandresy izy manaiky an'izay satria zay ny amin'ny code électoral fa raha tena hiditra lalindala tsika de toy zao ny zava-misy tam 2018 mialatsiny fa sady mamaky eto dia ny tapavitrina na fandraisana anjara nanodidina ny 7 isanjato zay zany ny tapavitrihana zany hoe latsaky ny 10 isanjato ny mpifidy voasokatra anakana mialatsiny ataoko amin'ny teny français izy 9,900,000 zay zany voasokatra anakana ao anatin'ny liste électorale. Ny olona tsy nifidy zany hoe le abstention zany 5,200,000 5,200,000 izany hoe ny olona nifidy zany de latsaka ny Atsasa-Manila ny voasokatra anakana ka raha io no adidina de mizara toy zao satria fa deuxième tour izy ty ny candidat zay nandresy tam 2018 de nahazo vato 2,580,000 2,580,000 ny candidat faharoa zay resy kosa de nahazo 2,60,000 ireo ny navoakany seni fa hiditra lalindalina kely ahako ireo 2,580,000 zay azo ny candidat voalohany sy ny azo ny candidat faharoa ve tena izay marina izy tsy nikaikikaika ny ataontsika hoe fraude massive électorale tam 2018 zay lo baraingo apetrako izay za tsy hiditra lalina am'izay fa ireto zavatra reto ny tena tiako atongavana zany hoe légitimité amiko de hoe akatoavy vahoaka zany hoe Atsasa-Manila vahoaka mihitsy ny tonga de manaiky anao fa tsy hoe nifidy fotsiny satria reo vahoaka reo na tsy ny tonga nandatsabato ary de misy dikany izay le nyteneniko tary aloha hoe inona le dikany leo ny fanaovana politika satria mitonga izy mifidy efa fantatra hoe ianona ny lany ka andany fotoana fotsiny eo izay zany le tsy misy fifampitokisana tsony alohan'ny vahoaka sy ny mpanao politika ka ao anatin'io zany matoa le olona tsy nifidy sady tsy tian'le voalohany izy ny tsy tian'le faharoa oka zavatsara mihitsy zay fa raha tena tianao ny candidatanao tonga daholo ianao tam 2002 nisy ataontsika hoe élection zany zay ny taux de participation ambony be 2002 fa taorianan'izay tena niaina zany atao hoe fankatoavan'ny vahoaka an'izany fividianana eto amin'ny tany sy ny firenena zany de hiditra lalina kely am'ty am'izay ary raha ohatra zany ka ilay olona tsy nifidy 5,200,000 io sady tsy tian'le voalohany tsy tian'le faharoa zay manahoana ny fakasitrana na tsy fakasitrany vahoaka malagasy ny candidat voalohany izany hoe ilay olona tsy nifidy 5,200,000 apitsika an'le candidat faharoa 2,60,000 de tadidio fa na any amin'ny 7,300,000 ny mpifidy tsy tian'ny candidat voalohany zay lany de ataovy hoe am'ireo misy olona ray na roa na telo miaraka am'ireo olona reo mitovitovy fotikevitra am'le 7,300,000 io de extrapolentsika io zany hoe le 7,300,000 zany fois 3 de manome 21,000,000 ny olona tsy tia an'ilay candidat voalohany statistique anresaka eto chiffre anresaka eto ary ty tena misy base de données fa ataoko hoe tsy 3 ndray fois 2 de extrapolentsika am'izay 2 zay zany de 14 millions fa tsika nefany efa any amin'ny 30 millions nisy etsika ihany nefa fanoherana le voka-pifidianana tamin'izany taona 2014 zany fa aiza ho aiza am'izao fotoana zao ianareo candidat de mbola hotoiza kely aloha neny le candidat faharoa de amaly anao monsieur Michel rehefa avy eo neny le manahoana indray ny olona tsy nakasitraka an'le candidat faharoa ny olona tsy nakasitraka an'le candidat faharoa zany de mazava ho azy ny vato azo ny candidat voalohany 2,580,000 ampinany ny olona zay tsy nifidy
5 260 de ny olona tsy nankasitraka ny candidat faharoa zany teto Madagasikara tamin'ny 2018 nanome 7 800 io no efa tokony ampieritreritra anareo mirahala mianaka ny ray mpitondra fitondrana ny ray milaza misoratena fa ho mpanohatra mbola apetraka aloha ny adevitra mahakasika an'izay tena tiany vahoaka ve tompokonareo tena ankatoavy ny vahoaka ve tompokonareo rehefa tsy ankatoavy ny vahoaka nareo raha am'ty taremarika aty légitimité ngesahako satria rehefa aveo miafina ambadiky le légalité zany lay ilany de mazava ho azy manana le légalité izy manana an'ilay fahalaniny izy zany iny tsy resako iny satria zay ny anaty code électoral noho izy lany zay kosa de izy ny filoham-pirenena na izy teny na izy teny io zany tiako hisariana ansaitsika atao aloha le filoham-pirenena satria malahelo ihany ny tenana izy sampanao politika ankesany eto raha ohatra ka hoe filoham-pirenena na de tsy tianao aza anaovanao teny ratsy famavomavona am'ireny réseaux sociaux reny de zay no itodiako any amin'ny président de la république hoe mandiny tena manana fanetretena raiso ny andraikitra andaotika ifampiresaka satria rehefa tena tsy légitime zany ianao de ianao mihitsy ny tena mampiseho hoe ahoana am'zay ny tiavan'lay olona 7 millions tsy tiana zay le izy fa io le tsy fatokisa teny io fatany eny ety Andriamato mpanao gazety fatany io fa rehefa fatany io zany de inona no ataony mampiasa zavatra hafa izy itiavany an'le olona de io le fanambatambazana mandeha ny vola mandeha ny vary mandeha ny jiro solaire sy ny sisa de toy izany ko lay candidat faharoa aza mieritreritra ianao fa hoe mpanohatra lehibe ny mpanohatra ka hoe azaka vahoaka hidina an-dalambe hidina andeha an-dalambe anohatra ahoana satria hiditra am'izay le zavatra nyteneninao teo tena tsisy zay tsy nanohatra ny valim-pifidianana 2018 raika ambe folo zareo ny candidat raha nitambatra ny ely le raika ambe folo raha tena nisy ataotsika hoe fahavononana resany ely le candidat voalohany ianao loatra candidat tokana taona 3 ohatra zany na tena miboycotté fotsiny hoe tena andao tonga de ravana ny deuxième tour andao tonga de ravana ny fifidianana azo ataony hoe zany hoe tsy manaiky zay monsieur le président fa zay candidat rehetrarehetra tsititra amin'io satria efa fantatra ny osoka efa fantatra ny résultat inona mbola ny sisihana ohatran'ny filambotsiary fotsiny le izy ka izay ny tiako tenenina hoe raha tena mandiniky tsika aza lalaovana amin'ny resaka politika antsony amin'ny vahoaka malagasy oka izay ny filalaovana politika ny vahoaka malagasy politika maloto politika tsy mitondra ho tombotsoan'ny firenena tsy mitondra ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy fa tombotsoa ny fitadiavana seza fitadiavana voninahitra fitiavam-bola sy ny sisa ary ny tena ratsy ao anatin'le izy de le fifamaliana faty amin'ny fitondrana firenena esprit de revanchard zany tsy izay tsony le izy aza famaly faty tsika ane samy malagasy raha ohatra azy ataoko ohatra tonga indray ny mpanohatra tonga eo amin'ny fitondrana hoaiza indray zany ny eo amin'ny fitondrana am'izao de ifandimidimy ohatran'izay tsika zay mahatonga ny maheva hoe sady tsy aty zay ny tsy ary fa zay tena anana fomba fijery amerenana an'izany atao hoe endrika politika eto Madagasikara le fomba ilazana azy moa amin'ny teny vahiny de hoe redorer le blason de la politique à Madagascar izay zany zavatra eritreretina fa tsy hoe andeha hitady seza ho tombotsoako manokana tombotsoinao io nga antonany pasana sao antonany an-danitra mijano eto tany ihany io ka izay zavatra zay ny tiako etsotsika rehetrarehetra mpanao politika rehetrarehetra rahalahy anabavy namana rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo fanaovana politika relève atsika tompoko anatsara tadidiko tsara mihitsy fa aveko ty tamin'ny fotoan'androny nataony Andriamato Erosoro Zafy maleo tamin'izany fotoana zany hoe andaotsika ametraka ny tena etika politika mio manko misy an'le teny vahiny hoe rectitude de la politique zany hoe
ilay règle de l'art zany ny principe fondamental an'zany ataontsika hoe politika zany tena hoe zavatra ilaina eto am'ty nytany sy ny firenena ty fa tsy io zavatra eritreretina azahoana tombontsoa manokana io eo am'le hoe tombontsoa manokana izay a rehefa hoe misy mifampiresahana de lasa zay foana ho a efa nresahako teo le hoe mitady toerana mitady seza fa tsy mahavita manentana ny olona andeha andajabato a ianareo mpanao politika ny firaisamoam-pirenena ary ny rafim-panjakana ve mahatonga an'io mbola hoe ambany io raha tamin'ny fifidianana filohampirenena teo manokana de raika amby efapolo isanjato teo ny tahampandraisana anjara tamin'ny mpifidy fifidianana manakaiky vahoaka mbola azo lazaina fa ambany ihany fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo le izy zany a matoa anao miditra antoko politika na manangana antoko politika de misy andraikitra goavana be tsy azonao elana indrindra zay voalazanao teo hoe anabe ny vahoaka le fanabeazana ny vahoaka ny tsy vita ao anatin'ny heritaona alohan'ny élection fa io tena mandava taona mandrapatapitry ny fofinain'ny antoko politika anankiray ny antony de tsotra io vahoaka io tsy hoe io vahoaka io de tsy mihetsika hoe vahoaka tamin'ny 2002 de mbola vahoaka zao io zany le ataontsika hoe ny politika manko de en perpétuelle dynamique io zany mihetsika foana io misy mouvement foana io ary générationnel ko io zavatra io noho izany tsy maintsy misy fampianarana maharitra isanandro ho an'le vahoaka fitaizany zany zavatra zany éducation citoyenne ka rehefa tsy tavavoaka ny antoko politika za tsy manome tsiny ny antoko politika anankiray anankiray amin'ny lafiny ray satria ny antony ahoana ny famatsim-bola mpanao politika eto Madagasikara any amin'ny code ny anany politika zany zay tokony mba isy zany tsy misy ane zany aiza ny vola hoentin'ireo mpanao politika miodikodiny era Madagasikara ampianatra amin'ny vahoaka miaingaiza na ireo teo amin'ny fitondrana zay tsy teo amin'ny fitondrana taloha na ireo zay teo amin'ny fitondrana ny ala taloha aiza no ahitantsika vola antantenanareo ary ny maheva manahoana ny ahy tena miteny anao Andriamato mpanao gazety fa ny azy eo reo olona resy lahatra miaraka aminay mivady mihitsy ny tena hoe andao fa tompona andraikitra tsika mbola iverina moa zany hoe tompona andraikitra daholo ny vahoaka malagasy ireo zay resy lahatra na eto toerana na any ivelany no manao tsy paipaika zany tsy mahavita ininina miditra am'izany hainao manjery zany raha fampianarana ny resahana tsy maintsy volanao aloha am'izany ka izany zavatra zany tokony jerena la foezaka mba ho tonga lavitrezaka fa tsy hoe ianao eo amin'ny fitondrana de mahazo tombontsoa manokana sy ny sisa satria ny ekipanao daoniny ao de iny rehefa avy eo manao tsy paipaika any de lasa zay ny hainao manjery mpanjakana koa efa fininao avokoa ny mpanao politika zay tonga eo amin'ny fitondrana zay mifandimbo teto avy eo ndray mpandeha tsy zay tsy manana hainao manjery taizany nazahoany an'ireo zany hoe lavage de 100 mètres anaovany lavage de cerveau ny malagasy fotsiny zany andeha mena ny sainy malagasy fotsiny izay tena tsy ekeko zay satria na ny antony tsy izay le ataontsika hoe hitondrana ny firenena na ny fanaovana politika fa zany le ataontsika hoe fanaovana politika maloto izay ny teneniko anao teo hoe tsy manana fahatokisa-tena fa raha mahatoky tenako zareo tsy misy an'ireny kizarazara reny ka eo tokony anana fomba fijery miodina 360 degré filoham-pirenena Andriamato Andry Rajoelina so de ny mampandoto ny mpanao politika le rafitra eto Madagasikara mihitsy isan'izany ny rafim-pifidianana satria amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahafahan'ny mpanao politika mahazo fahefana aloha zany eran-tany izy io akoatry ny firenena zay ny manana ny rafitra hafa ny rafitra fampanjaka feto Madagasikara zay amin'ny alalan'ny fifidianana izay tsy maintsy mandalo amin'ny CENI io avokoa rehefa hoe hitondra rehetrarehetra aloha zany rehefa hoe hofidian'ny vahoaka hafa ny tendren'ny mpanantanteraka manahoana ny fahitanareo an'ilay rafitra CENI so de tokony hovaina mihitsy ilay fomba firafitra repetraka ny lalàna vaovao io Andriamato mpanao gazety CENI ny resahanao za manokana tsy makasitraka ny CENI tsy makasitraka ny CENI fa io na rafitrina nataonao eo na rafitrina nataonao eo rehefa manana saina tsy araky ny tokony izy anao fa misy zavatra tianao kendrena de hainao mamadika an'io rafitra io araky ny tombontsoanao ny azy zany tsy le rafitra mihitsy ilaina ny fanovana rafitra raha ilaina
fa andao mihitsy any l'olona mentalité atsika le toetsaitsika mpanao politika no avaozina transformena mihitsy nga ohatra ka mety na changement mihitsy nga ohatra ka ilaina satria na ny antony de tsotra efa hitany zareo eny tsirotsiron-javatra ao anatin'io fitondrana io ary zareo mieritreritra hoe 5 taona 10 taona 10 taona 20 taona hatramin'ny taranaka faramandimby izy daholo no hitondrana io fa ngahy eto Madagasikara tsisy olona mba manana fahendrena satria zay ny tena takina rehefa hitondra firenena hitondra zany Madagasikara zany ka narafitr'inona no apetraka ao Andriamatoa mpanao gazety narafitr'inona tady dio tsara za ve mametraka anao amin'ny toerana re de tsy horeto evabilamiko ianao zay nge io zavatra io ahoana no hijanona amin'ny président elaela aloha na président izy na président izy ataovy mihitsy aloha 5 taona 10 taona fa reo tsy mahita mihitsy ny an'izany hoe ahoana no ametrana an'ity Madagasikara ty ho antaranaka faramandiby olovanjafy 20 taona 30 taona 50 taona eny mandrapatapitra zao tontolo zao io constitution ny américaine io zao io no raisiko ohatra efa 400 taona io zany constitution zany tompo tsy fikitika fa tsy hoe zay mety aminao de ataoko am'izao izy tamin'ny 2010 de ataoko am'izao ndray izy am'izao azalay mpanahy ikitika an'izay tompoko fa izay zavatra zay no tiako izy tomanany saitsika rehetrarehetra rehefa ohatra ka ifampiresatsika amin'ny latabatra boribory ovana ny rafitra de manaika fa raha olona tsotsotra fotsiny ao olona 5-10 anova rafitra azafady tompoko fa tsy atao am'izay hitiavanao azy ny zavatra atao eto amin'ny firenena rehefa hoe resaka lalam-pandrenana izay matsy no kitikitena de mahamailo ny mpanao politika le hoe analava fotoam-piasany ny flo eo amin'ny toetrana ohatran'izay daholo le an'ny mpanao politika raha ohatra ka tena zany ny eritreritry ny mpanao politika de aza manao politika tompoko aza manao politika fa tsy hainao zany le politika fa nenao politika ny seza politika ny kibonao kibo politika ny voninahitra sinsisa zany hoe eo koa ny tiako izy tomana saitsika fa maninona le olona mieritreritra hoe tazomy foana io zavatra io tady dio fa tsy misy mpanao politika mandrakizay zany misy fetra ny zavatra rehetra misy limity jereo tsara misy ny ataontsika hoe pic de misy ny atao hoe déclin tsy maintsy zay ny zava-misy fa tsy ascendant mandrakizay anao misy ny pic ao de misy ny déclin any an-danitra ihany no mandrakizay mety mafe amin'ny zavatra tianao tenenina angava zay zavatra zay ka eo ny tiako tenenina hoe itsika tompoko aza mamerivery vahoaka aza manabadabada olo fa ampy zay amindao tsika iaraka ifona mpanao politika iza moa ny mpanao politika tsy niteny hoe tena diso mpanao politika be da be mpanao politika hoe ny tena fanaovana politika ny napotika ny Madagasikara manaika fa andao ary inona no atao fa tsy tenenina fotsiny eo izany tsy miteny hoe manitra ny malagasy même le président en personne récemment izy niteny hoe fantatro fa manitra malagasy fa amity tsy ataoko manitra ataoko paradis Madagasikara za aloha mbola sy nahitan'izany paradisa zany fa tsy zao ny paradisa fa ny an-danitra ny paradisa tsy misy olona mahavita paradisa eto an-tany zany Andriamanitra ihany mahavita ny paradisa ka eo ny tiako atongavana ny saitsika aoko tsika tompoko mba tena nana fomba fijery réaliste pragmatique fa tsy anofinofo fotsiny hoe misy ny karazany any an-tanànan'olona any inona moa tsy nahazo an'ireny any a Florida sy ny karazany reny rehefa tonga ny ouragan sy ny karazany aiza daholo ny foto-drafitrasa potika tsy nisy nraisina za tsy miteny hoe ratsy ny foto-drafitrasa fa ny olona aloha no alefaso zay mampetipety azy anisan'ny faneho-kevitry ny antoko maeva nanaitra ihany koa tamin'ny faraparany taona 2024 le hoe tomponantoka feno amin'izay korotana mety iseho eto amin'ny firenena
ianareo kandidata andray anjara tamin'ny fifidianiny teto Antananarivo manokana moa zany le notsindrinao tamin'izay valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety zay efa nanahy an'le hoe resaka korotana hoe ny antoko maheva zany fiandohan'ny taona 2024 ity dia azo lazaina fa tsy nisy zay fiantonana politika zay fa tonga de raikitra avy hatrany ny faneho-kevitra mafapana tamin'ny resaka politika tamin'ity teto Madagasikara manokana mifandray tamin'ilay resaka analizy maheva manokana ve zay tamin'ny resaka fifidianana iny teto Antananarivo manokana. Ny alohan'ny hitondrako an'izay valiteny zay lesona ny fiainana de lesona de lesona tsy samban'ny Madagasikara nanao fifidianana ary tsy samban'ny Madagasikara nanao fifidianana ka nisy fanoherana ary za efa nyteny fa andao ifampiresaka fa sao de tsy lara-pahamehana ny fifidianana na de ao anatin'ny lalam-panorenana ary azo atao ngeny nanembotra azo atao tsara mihitsy zany fa inona le fampiresahana amboary tsara aloha ny fitipy-dalao alohan'ny isy ny fifidianana amboary tsara aloha ny mapetipety malagasy inona ny zavatra tsy nikotaba teto andreo matompanao gazety fatapahany rano fatapahany jio tam'ireny fotoana reny mbola tsy resahako ane zany hoe tsy fandrepaliamana tsy fampianarana mbola tsy misy mety am'izay loany eto amin'ny firenena araka fotodrafitra aza mbola ho resahantsika eto ny zavatra hita maso zay mbola tsy fonctionnel aloha de ny téléphérique ary ny zavatra hita maso zay mbola tsy misy 1/100 akoriny de ny autoroute fa mbola be da be ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay no natonga anao hoe tompona andraikitra ireo zay candidat mirotsaka afa-tsy ny apahany azo ny eritreritra ho candidat hoe tsy asiana fifidianana ty lo monsieur le président tiako tenenina hoe tompona andraikitra de tsotra efa fantatrao ny résultat fa tsy ho lany ianao za moa ny teny hoe raha misy volany lanina atao maninona tsy nanaovana ny asan'Andriamanitra zay mihitsy ny teneniko satria mieritreritra ny olany anambonina atao be ny tanàna kanjo mivoaka ny résultat tsy lany zay vo anohatra zay le zavatra hoe mety sy imprélamoko zay no efa nyteneniko hoe tompona andraikitra nareo satria ninona anohatra nareo zany de reveo isolana politika ndray atao Madagasikara na ny am'le localité de misy faty ndray de misy maratra de misy migadra sy ny sisa zao ary moa efa misy sady ny fisamborana zay mbola resako rehefa avy eo ka ahoana tsy matompona andraikitra n'le candidat rehetrarehetra satria ireo candidat ireo zany de micautionné na manaiky ny système électoral le eto Madagasikara ny système ny ataontsika hoe ny gouvernance en général eto Madagasikara izay tsy ekeko tsy eken'ny parti politique maheva tsy eken'ny olona miaradia amiko ary reo no anetsehako sahady atreto manomboka eto le 7 millions satria anisan'ny tompona andraikitra avokoa isika satria raha ireo milaza mpanohatra sy ny mpitondra no ifaninana mandraka ariva eto de lasa mpitaja-potsiny etsika ka misy manantena fa mba tonga any amin'ny ireo tompona andraikitra sy mpanao politika na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana izany faneho-kevitra izany mba tsy iverenana ntsony ny olana hiditra ndray zao tsika ny ataontsika hoe fividianana any amin'ny loolona zay mpividy vaventy moa fa na izany naty zany de fa fantatra fa aza misy mieritreritra mandatsaka ntsony ndray fa avy aloha tonga de izy rehetrarehetra ndray ny eo ahitantsika azy efa 5 taona izy anefa izy rehetrarehetra ny tao ianao hoe iady amin'ny olona firy de ho hitantsika eo fa inona moa ny vokatra nentin'izany loolona zany amina resaka fampandrosoana ka izay koa nyteneniko eto hoe aza manotohatra an'ity tsony fa raha tena nohatra aza de tena hatramin'ny farany ianareo candidat zay mieritreritra fa tena tokony andresa fa tsy taitairina herinandro fotsiny ny olona de reveo matory fotsiny eo fa raha zany ohatra nireny loha de hatramin'ny farany ahako satria na ny antony ny vatony mpifidy ay na ny vatoko aza vilivily de zany eny hoe mahatonga ny olona hoe tairinao fotsiny le olona tsika tsy maintsy zao herinandro tapabolana baibay
teo am'le resaka lohevitra hafandray tiako idirany ity fipoahana ara-tsosialy tamin'ny fiandohan'ity taon'ity de ohatrany hoe nanambana be zay fipoahana ara-tsosialy zay tamin'ny faneho-kevitra politika miakatra ihany koa ny vidim-piainana vidim-bary ny vidin'entana filana fiainana andavanandro teo ny solika zao tamin'ny herinandro iny any de niakatra kely indray nisy fidinana ny sasany manahoana ny fahitany antoko maiva n'le resaka fitantanana andreny zavatra reny so de fa olana politika ihany le zavatra raisy ny mpitondra fanjakana mahana n'le zavatra eto Madagasikara zany zany hoe famonoana afo an'le faneho-kevitrinareo mpanao politika ihany koa fa tsy tena vahaolana amahana ny olana sosialim-bahoaka io na vononao ny afo na tsy vononao ny afo fa tonga saina vahoaka de tonga saina tsy azona kitikitihana intsony io fisonitry ny vidim-piainana amin'ny akapobe io tsy fetezany ny resaka ara-sosialy amin'ny akapobeany de io tsy maintsy eo ambony eo ny resaka politika le politika resako ane raha ohatra ka hoe tena manana finiavana ho tombontsoan'ny firenena tokoa de andeo ifampiresaka ireo ataontsika hoe mpanao politika rehetrarehetra nareo candidat na olona rehetrarehetra olo-pirenena zany na manam-pahaizany indrindrandrindra nizany izy reny conférence des évêques reny reny déclaration reny ny ray aman-dreny ara-drazana na ny ray aman-dreny ara-pana misy dikany avokoa reny fa mianao an'ireny ve anao mba tsy hatonga am'izay explosion sociale tianao tenenina zay ary mba tsy ampitombo regny fahantrana eto amin'ny tany sy ny firenena ny dikan'ireny de hoe vonjeo aloha zany ny vahoaka malagasy vonjeo ny vahoaka malagasy zay ny dikan'izay fa tsy hoe anaovy lalana be da be ny vahoaka malagasy nanaovy téléphérique be da be ny vahoaka malagasy fa aiza aloha ny tena lara-pahamiana amonjena ny vahoaka malagasy le explosion sociale ane tonga ho azy inona moa tsy efa nanomboka ampopoka tamin'ireny jiro tapaka reny ilay fitadiavan'ny olona isan'andro mihitsy resaka ekonomika zany ny posiny sy ny poketrany ny tapahanao nefa n'ireo olona reo mba fantatry président efa mitrosa avievanana hatrany microfinance sy ny karazany any jereo ny données statistiques fa firy amin'ny malagasy mitrosa amin'ireny any amin'ny banky sy ny sisa ka ianao zany raha ohatra ka tena ijerevy zay vahaolana amin'ny lafiny rehetrarehetra fa neny maheva de tsy misy hoe zao aloha ny lara-pahamenana ny amiko de tsotra lara-pahamenana zavatra rehetra izany ataontsika hoe famoronana inona leto amin'ny laka amboibao sy ny sisa zany ve tena lara-pahamehana tompoko lara-pahamehana amin'ny ahoana zany fa ny mahamaika ny olona de ny ambolaniny tsy fananao koa izy gony raha isam-bolana fa ahoana mihitsy ny tena mahapety ny posy sy ny poketra ny ankonanaray tsy maintsy zay ka io zavatra io de misy fetrany ny fiandrasan'ny olona so de fa tsy mahatona an'lay olona tsony tsy mahatonga saina an'lay olona tsony ara-politika mahatonga lazay mihitsy le zavatra misy eto tena mifandray mihitsy le izy tena mifandray mihitsy le izy zay ny tiako tenenina hoe misy fetrany ny fiandrasan'ny olona an'izany fahasahiranana mahazo azy zany rehefa tena tsy tratrantsony io de hitanao zavatra misy eto Madagasikara resaka amin'ny lafiny ara-sosialy fa io mifandray am'izay zavatra nyteneninao zay mihitsy ny hoe maharesy lahatr'olona ve tompoko ny mpanao politika sa tsy maharesy lahatr'olona fa na maharesy lahatr'olona kosa aza le mpanao politika aza rarotiny zay hoe andao tsika de anapoka fa izay no tsoko mpitondra miainoa de mietse mba ho tombontso ny firenena fa raha tsy miaino anao sady tsy metsika de io vahoaka io ndray nietsika aminao ary inona ny zavatra tsy nisy teto inona ny zavatra tsy lesona inona ny zavatra tokony lesona zay tokony raisika tany amin'ny Afrika faritra avaratra iny tamin'iny ny ainareo arabo reo tamin'izany Libye sy ny karazany reny tokony le vahoaka daholo eny nanala an'ilay mpitondra le vahoaka ny nietsika fa nga io voasakanao
rehefa hita ny fa diso tafahoatra ny zavatra ataonao ka tsy azamonitra raha sitraka na de kely aza za miteny aminao fa etsika koe vahoaka izay zavatra zay ny tiako tenenina hoe ao amin'ny fomba fijery maheva de tsotra ny maheva zany a de mametraka an'le hoe olona tontolo manodidina ny olona de ny lalàna io olona io ny tena zava-dehibe io olona io ny tena saripady am'le Jehovah'Andriamanitra zay namorona azy nefa n'io raha io no ataonao tsinotsinona de ho avy aminao ny tsy mety any satria le Andriamanitra mihitsy no andray an-tanana mivantana raha manaiky ianao fa Andriamanitra nametraka anao teo de manaiky koa fa Andriamanitra koa no andray an-tanana mivantana reto vahoaka reto analanao teo izany zavatra zany zavatra logika zany a fa tsy misy zavatra hoforoporonina ary zany zavatra zany efa lesona ny ainana teto Madagasikara fa io na tsy misy mpanao politika aza fa rehefa hetsika zareo de mihetsika amin'ny vahoaka ary vahoaka io tsy voafehinao zany mihitsy na basy na tafondro nataonao eo a tsy misy maharesy ny vahoaka an'Andriamanitra zany ka eo ny tokony mba isariana ny saintsika rehetra ary zay foana no resahako eto mba tsy ho adinina am'izany ako amin'ny fotoana ray fa andao ifampiresaka tompoko tsy misy fatiantoka tompoko mifampiresaka miaino de mifampitondra ny heviny izy moa ny filoham-pirenena rehetra any ivelany rehefa misy ny ataontsika hoe fitarainana na fanoherana ataon'ny mpanohatra na tsy amin'ny fitondrana izy ivelan'ny fitondrana fa tsy hoe tena mpanohatra ny tiako tenenina raisiny trao foana ane zany